Masidolo nosoratana ny Arc-en-Ciel. ireo nanomehana ny tantara ravaka antsanyony sarobidy sy lehilahy miaraka tamin'ny ajarandry sy Ramsey Tatanta. Nandray feo andro raha manatsoa nanatotosy ajarandry ahoana ialina izy raha lala toa tsy nandalo kory ianao omaly nefa ny maika any eo ala izy tena mialatsiny ry ara-marya ohatra ny tsy ho raikitra ndraiko fa ahoana mihitsy raha ngatya tsy mila volandray ve ianao ka hitanao ihany fa tafiditra ao anatin'ny faritra saika hovidianao io fasany ioko si fa nga moa tsy efa navita fasana hafi nareo ka ary efa nanaovana famadihana moa tsy efa nafindra taony razana eny e navita zay fa mba aza asiana olana tsony moa re raha lala efa hito any ny vola rehetrarehetra ka dia ahoana ilainao ty sa ahoana inona ary no tena mahamahy anao hividin'io tany io e misy lavako azy raha lala matoa amin'ny teny za kosa aloha tsy teny marina aminao zany hoe hitrandrahana vato io toerana io tsy mahamono antoka io na firy tapitrisa aza mividina io tany io raha zay fahasapoana kosa tsy hitako izay olana eny ary aleo fa omeko anao ho tany io zany fa mba hiangaviko kely fotsiny aza kitikitihana mifatsana na efa foana tsisy razana tsony azy naiky ihany moa tompoko miseho sarotra ataotsy ny amin'izay indray dia aza matahotra ianao raha lala ay kosa ao fa tsy hikitika amin'ny fasana izay rehefa kosa aloha ny tany dia za masy mandidy aminy dia reto ary mivolanao aiza maso avany nga misaotra betsaka re raha marya zay fa angatadalana aloha manaraka indray mandra-peo ana rabenja eo azoko ihany le tany tsy fantatra raha marina moa zany ny arena ao ambanin'io tany io ary aleo tonga dia ampandrea monsieur Arval azy zao dia zao fa izy mantsy ny andray zay vato azy ao izy koa ny tena tompona antoka amin'ity raharaha ty raha misitrako dia tsy nivarotra ny tany io tamin'ny raha maro mihitsy kanefa nony fahasahiranana dia voatery tsy maintsy mivarotra eny na toerana isan'ny tena tiany dadabe rainala azy io toerana io efa 5 taona marina moa zany zay nahafatesany 2 taona lasa koa no nahafatesany ray aman-dreniko fa ty rainala la antitra misy tery tamiko fony fahavelony nefa petsaka ny zavatra vitany tsy napeny inona reny nataony raha mbola ty izy ka ny mahalala fa namidiko ny tany eny akady avaratra aleo aloha mody fa tsy maintsy ho hita eny ihany ny toeny inona ny atao raha ngaty fa tsy misy sakafo tsony ne ato ny kolasinjanantsika tsy andaniny tsy misy ianao nefa atao tsy rototra akory lozanao mirenireny ohatry ny alika tsy manatopo fotsiny kalma ianao raha matoa efa nitondra vary sy hena aty vary sy hena tonga dia andrahoy fa tena noana tokoa ka marina raha reo olana voalazanao teo reo ndray dia voava daholo fa nga hony nesy manana latsaka vany an-danitra fa hoansy zao raha lala manahoana koa raha matotya jerenao any reto jereo ranitro fa dao vola-be raha nga tya sao dia mba nanaonao foana tany ary ty ianao ty sanatrine zany tsy manao an'izany tsika sao dia raha lala sao dia mba namidinao ihany le tanytany akady avaratra saika tsy resy lahatra ny varotra azy io fa rehefa nandinika ny fahasahiranantsika dia tapa-kevitra ihany ny farany ka ahoana zany le fasana efa nifeperako tsara raha maro mba tsy hikitika ny fasany hitanao ihany ny asarotany dadabe rainala izy mantsy no nanamboatra azy io izay mantsiko afa-pahasahiranana kely indray aloha zany tsikako aleo tonga dia andro dia tonga dia aloha daholo koa nitrosan'olona aty amintsika zay mihitsy ka alamino ary zay azo atao raha matoa fa hono fa inona hony zany ny tena nanosika andramary hividy an'io toerana io nefa toerana angazana be tsy mamokatra io akory tany karakaina ane io rahalaly za koa aza nge mba gaga nefa dia sahany vidiana lafo be misy antony angamba fa tsika any tsy mahalaly asa reko ndreny le tsy ny tany hitany lahy fefena miala ery andrefa ny ery mandrava tonga eto
dia ataovy mavy tsara so misy manongotra. ay ve tany malalaka be ohatr'izao izy ity madama Ie, tena io fasana io ary zany ampidirina anaty fefoko atao tafiditra mihitsy. ay Taniko daholo ireo manomboka izao e. tsy mampino aloha hoe tany ohatr'izao dia misy arena miafina Draz. betsaka vato soa zany eto Eno aminao. Raha tsy izany ve dia sahy vidy lafo be anio e. hitako moko Mba fantatra ilamo hoe firy tapitrisa ny vidanako anio tany amin-dralala. 30 tapitrisa be izao. Eno a. ay ve tena lafo be ohatr' zany dia manomboka roviana zany madama moa ny asa fitrandrana eto ka Akataratasy fahazahon-dalana eny amin'ny bentanana aloha dia manomboka ny asa tsika e. ay Akinoko amin'ny lany fitadiavana an'izay bandy folo izay ary asa amintsika. zany ve Ie, dia ahoana zany ry madama ny karamaka ny karama indray azo ifanarahana tsara ka. ay Arakarak'izay vato hita eo. ok ary milamina zany ary mahasidrivotra koa ange ty zany madama jery nge nitady be miodiody manoloana ny fasana iny Isinga e la matahotra e. le Rivotra ohatra ny rivotra rehetrarehetra ihany io. eny tsy hoe zany fa ohatry ny rivotra fahafy zany ko jerenao nge fa tsy miala eo amin'le fasana mihitsy ilay izy Aza mba kely zavatra sana saina lesy e. Tonga dia atomboy fotsiny ny asa fa taraiky ny kandra. ndray ary andrasy fa haka ny azo amefena azy aloha zany Ie, alefa saingana fa zany dia any an-tanàna aloha. Dia izy mandeha nampy an'la alefaka eo avy eo sady hitondra sakafo atoandro. ay dia misaotra betsaka madama Zay fa lasa e. aloaloha zany ny azo ny tao amina voalohany avy eo hita eo zay fomba amefena nyity tany be ty aleo atao ainga nyity sao dia tsy ho vita eo akory ka ohatra ny malalaka be amin'ny tsy ty toeran'ity zany ave zare zany aleo aty andrefana ty ny atomboka eto zany ny anombohako azy ary tena feno vato kely madinika koa ty tany ity zany zany raha tsy voisaky ny mangady dia feno mandavaka maromaro aloha zany dia avy eo natsatoka hazo amin'izay zay ny tena mety eto indray asiana lavaka anankiray zay ary aleo tonga dia natsatoka amin'izay reto zay dia totoina tsara fa ny eto amin'ity vodiny ity sao dia vetivety dia miongotra ka nalabaraka amin'ny madama eo zay ka ohatra fa sofoko ve maninona sa ohatra misy feo hafahafany zany fa izy zany nefa tsisy nizanizy eto ary to miongotra ho azy indray le hazo vao natsatoko teo ohatra nyreny hoe misy misitony reny mihitsy le izy ohatra ny hafahafy izy zany kay fa izy za mamelaka tamana zany tena nianjera mihitsy kay maharary izy teo tanana mafy be mihitsy nyreko mipetaka tamin'ny takolako teo kay fa ahoana ary nefa nge tsisy olona akoatranahy ito indray ary fa misy tady io tamy iny dia tsy miala fa manoloana ny fasana tena mandrivotra be izy zany mampatahotra koa izy zany ka tena andeha hiala eto ka Ohatray? Fa ahoana ry voavy ny taonody sahady la? Amin'izay ohatra ny sepotsepotra izany fa nisy inona? tena tsy lahitra madama Inona? mbo mariny misy tanana namelaka tsy fantatra viaiza zany atao jerenao nge takolako tena mbola reko mamaivay foana hatramin'izao Fa ela ve fa mitapy sao dia mba mifokafoka ny afina tany ary. Tananiza koa ny tediavinao amelaka anao eo tena resaka matotra zany madama le fiefy azy vao natsatoko ary nge ka misy manongotra foana isak'izay mipetaka Tena mifoka ny afina tany marina mafy ty olony ty. tena marina Asa tokony efa ho vita ve dia mbola lozany lanody ihany. Ndao hiverina fa ty ela ty koa tsy azoko mihitsy. tena tsy minao mantsy ianao andao hiverina any dia ho hitanao Andao ary. Ento miverina daholo ny fitaovana fampiasany. eny andao ary fa tsy maninona na zary eto tsy ino hoe zava-nisy le rehetra nitranga teo reny aizaka misy tanana mamelaka tapoko zany marina raha mba sahijanona rery antsony marina moa madama ty misisika ny hiverina any andao moa dia hita eoko Ary mba haingana moa dia mitavozavoza ohatrany io eny madama ho avy
vita ihany ny famefena azy ty dia inona koa zao ny teo lahy ty tena kanosatsy ka manomboka rapitso dia mitady bandy hafa hanampy an lama maka an'ireo vato be ireo azo tena marina nge madama fa tena tsy nanofy nge za tamin'ilay zavatra niainako teto zay indray fa mety hoe tsy sanamelaka anao fotsiny ngamba ilay zavatrako raha bandy hanampy antsika indray mety tsy ho sarotra aloha bandy bobaka be eto tanan'ireo aza mirediredy le tsy fa tsisy nininona zany eto tena marina nge zany madama ndao dia amin'izay aloha dia rapitso indray manao izay tsy vita mahatoky an'lahy amin'izay bandy afaka manampy zay eny re dia rehefa mitady bandy dia mba reny mazoto miasa tsara reny nijerevana dia le matotra eny re patroa ao fa reny bokon'ozatra be reny mihitsy ny tonga dia hoetika eto rapitso zay mihitsy zay indray ary le rivotra dia io indray fa misy tadio miodiodo manoloana amin'ny fasana tena matahotra fa aloha tena hiala eto fa ino dia mampitsoaka lary voavy voavy to nyrivatra nandositra ohatry ny reny nenjehan'ny alika masiky reny kay fa iza koa nitoraka anaty eo tena vato ngeza be ty nijadona teto an-damosiko ty raha na voan'ny lohako teo ve ty tsy nahatorana na marina mafy aleo endrasako tsara eto fa tora bato avy any ambadiky ny fasana ngamba izy teo iza ary nefa ngeto mangina be eto tsisy olona akory oay nyzany ndray fa nisy nitoraka io ninjereto akaiko io mihitsy tena misy olona manao sanga ratsy mihitsy ka so fa tsy nahavoa tena misy olona tsy manjary ngamba amin'ity toeranyity aza mba tratraka moa fa dia ataoko mihinana ny sakafo tsy fihinana ary aloha mody fa atao mahasositra koa izy zany dia ho fatifaty foana ty voavy ary rehefa divo lavitra be ary somba misy mahafantatra za hoe hitrandrahana vatosoa ty toeranyity dia mifofonaiko sahady ry zareo aleo mailoka manomboka izao dia aleo makampiambina manokana mihitsy fa tsy mahatokotoko ntsony aleo izay mihitsy ny atao mba hitanao moa inona ny hitako tsy hoe inona nge finina ny fefeny ny tany any akady avaratra fa tsy fantatra fotsiny izay tena antony namefeny an'io tany io aingana mba inona ary ny tena ketrika ao anatin'le ramatoa iny fisy zany resanao zany fa raha lalako tao manao resaka tsy loboty tsy azo koa mihitsy fenao ve restory sa maninona maninona iza fa tsy raha mary ny vidiny tantsika chef fa vita fefisady zany izy sy ny mpiasa ao amin'inona nanao azy tao dia ny fefe miaraka koa zany le fasana mazava ho azy ka tafiditra amin'ny tany vidiny ao io mba enonao ve noho ny eniko ohatrany hoe misy mandondona ane izany farafaran'izany iza koa ny andondona amin'izao andro efa mifolo alina zao fa manofo ngamba ianaoko eno tsara nge aiza zany enonao ve zany to misy olona mandondona tokoa zany marina mafy fa izy ary ka andraso aloha ny tanina izy zany iza hoa zany to tsy misy mamaly akory ary to oralala misokatra ho azy ne zany farafaranao amban'izany orangaty farafarana nidiko tsara mihitsy ny tao sody kosa ary mba tsy nidinao tsara nidiko aleo fa jereko sao mba voasokatry ny rivotra ka tena nidiko karetsaka tsara mihitsy izy vao niditra ay zany ary to misy olona mandendeha ao anefitra ambany ao rahalala matahotra ka inona ny atao ina ary ty somba olona tsy hanafika atsika re zany enao tsy taitra akory sanatry olon-dra tsy hanafika anay tokoa ve aka vola ny vidin'le tany aiza moa le antsy be ako teo to misy mikakakaka be zany dralala andriamanitra fa izy zany izy zany ao ambany ao zany Sayanle ketia andriamanitra to feon'ny dadabe rainaly zany raha soa fa ngamo tsy efa maty izy ka anao inona ty indray iny fa rainala hoany matotoa zany aminao eno avereno tany avereno atany maninona hony loza dia inona no atao rangaty marina rao tamanao to amin'ity trano ity tsony raha mbola misy mitranga ohatra ny reny tamin'ny aliny reny ka ho aiza ary tsika raha natoa tsy napoiziko mihitsy koa nge hoe isan'iny tena tsy mampino ka
Ary so mba olona te hisopatra amin'ny fiainantsika aza na vitanyireny e. Isary aminao ny avita amin'ny feon'ny dadabe eo e. Ka tsy fantatra hoe nefa dia matotoa ny dadabe iray nala tokoa ve ny tonga nanankorotana antsika. Ie, mety tezitra tamin'ny varotana ny taniny izy dia normal raha tezitra amintsikako. Tezitra tokoa aloha raha reny teniny ireny ny dinihany e. Averiny hono ny taniny. Tanao izany. Dia averina hoana moa. Tany efa lafo ka averiny Ramatoa Mary ahoana indray e. Tsy averiny intsony io. Tsy azo saina mihitsy izany. Misy tery tsy takatra ny saina eritreretiny izany rangaha. Inona ny atao raha sanatria mbola miverina ato amintsika indray izy ka mitaky ny taniny foana. Tokony resahana mangingina ihany Ramatoa Mary dia mifandamina ka. Dia hoe averina ve ny voly? Ieko. Vola efa banga maro be iny ve Ramatoa ity ka aiza ny apety an'izany a? Aiza ihany koa ny ahitana vola averina aminy? Dia aleo izany miaritra ny fampitahorana isan'andro eto. Raha sanatria ka manan-kendana mamono ny loza. Aza dia mampatahotra koa satria Ka Ramatoa. izany ny mariny e. Aha, tsy mahavita an'izany raha dadabe. Amono antsika ve? Ka jereo any ireny nataon-dreny. Maninona? Rahalala. Tena leo mitady fiarovan-tenintsika na izany ary. Izao ny atao a. Ahoana? Mitady odololo tsika androany dia ampiasaina atao trano isan-kalina. Inona no ampiasaina ho ianao ka? Malala nga ianao? Toa hoe andory fato-bolo ony. Tsy zakana hono ny fofondreny ka mampandositra azy. Zany? Ieko. Dia mitady avy ary ianao fatom-boloko. Za io mantsy zao anaty ravatsy ny ankizany andrenivohitra. Tô efa ho lany koa ny sakafony zareo an'izay araka ny antso ny fanaovanaiko. Tsy maninona re. Mandehana. Dia aza manao alina loatra any kosa na dia izany ary a. Eny e. Matahotra mipetraka rery amin'ity trano ity a. Tena mba marina mafy e. Eno tsy alina zany afa za manahy ianao e. Ary arosoa amin'izay ty kafe fa so atoandro eto a. Efa ty re dia mahazo toa. Efa reo daholo madama le bandy anampy antsika. Folo lahy reo dia samy salama vatana tsara mihitsy tsisy atahorana. Milamina tsara izany e. Ny ataontsika androany moa tsy inona fa mamaky an'ireo vato be manelingelina ireo aloha e. Ay. Rehefa vita izay a dia mandroso amin'ny aza fitrandraham-bato amin'izay tsika. Mety izy fa za tonga eto raha pitso a. Zany. Izy mantsy manana fahaizana manokana amin'izay. Fa apoka amin'ny alalan'ny inona zany madama reo vato reo? Efa misy fitaovana manokana lesiny amin'izany a. Ay. Hitan'la reo? Reo le izy reo. Ndray mipimahazo fotsiny dia potika ireo vato be ireo. Ny anjaran'la fotsiny a dia mitatitra an'ireo vato angoniny ery amin'ny sisiny ery. Ay. Misy lavako azy mantsy ireo. Anamboarany zavatra re. Ay. Ary tena miketrika mihitsy ianao ty madama. Tsy maintsy. Afaka anamboarana trano zany reo na hoe anamboarana lalana mankety koa e. Eno a. Tsika tsy maintsy miketrika letsy a. Fa ahoana aloha ny nambaran'la tamin'ireo bandy ireo tamin'ny mitady anazy e. Teneniko azy fotsiny ny marinako. Hoe ahoana? Hoe trandraka vato a. Ngatsy tonga dia liana be le roy. Mety tsara izany e. Makasika ny karama indray misy pourcentage omeko an'la fa aza matahotra e. Ay. Zay fa leo atomboka amin'izay ny asa fa manjary taraiky be tsika e. Ary hono madama. Atao ahoana zany io fasanapika io e. Ohatry ny efa iny indray mantsy fa ohatry misy tadio mandendehiniko. Tsy miala eo mihitsy iny fa ohatry miodiody eo foana. Fa inona nefa ny atahoran'la an'izany e. Apokatsika koa io fasana io raha manelingelina atsika fa tsy. Zany ve? Eno a. Ay. Mety kosa zany ko. Aleo angambonareo tonga dia manamboatra trano kely azo isitriany aty zareo a. Ay. Sady miambina an'ity toerana ity. Tsy isy asa ho vita mihitsy mantsy raha hivezivezy ody amin'ny tanàna nareo. Tena mety zany madama. Aty ka dia avaratra ve zay zany ny atory? Eny letsy a. Ay. Manamboara ho a trano kely azo isitriana. Tsisy aninona lahy zany efa olona bandy be dia be ireo lisany. Aleo fa ametrahako basy raha ohatra hoe matahotra. Ay. Tena mety zany e. Tsy maninona zany fa misy basy ariko. Aleo hitazona zany basy za mihitsy ay. Mahay nefa ianao. Ohatray, mahay nitazona basy tsika madama. Ay. Dia ahoana nefa ny sakafonay ka? Miaraka mandeha mody amiko aloha lahy maka ny sakafonareo hariva. Ay. Dia ireo naman'lareo tonga dia manamboatra trano isitrianareo. Tsy maninona fa andao ary madama. Zay ry zalahy. Araky ny teny madama teo zany a dia mijanona ty akady avaratra tsika fa tsisy mody zany intsony. Dia angamba lisany tonga dia mamboatra trano kely azo isitriantsika aloha. Ery apiteria misy ratsakazo dia eny ny afaka anamboarana azy. Zay a. Za aloha andeha hody kely aka ny sakafontsika riva. Ndao ary tsika madama. Andao angy anary e. Ahoana marina moa tena fandeha an'ity kartelina ty e. Tonga dia misy matoran-tany kodahoda be zany ko. Ny karama nefa mbola tsisy resaka hatramin'izao. Ka iny efa anteneniko an'lahy iny lesy e. Misy arena kibony tany be ho nyty toerana ity dia
hitrandraka an'izany ny tena antony ilavana antsika eto. Ay, Raha ny karama indray inoko fa tsy handisy fanantenana e. Misy pourcentage omeny madama antsika mantsy reo vao mahalafo vato izy. teo ary zany e. Kanda aloha tena hita hoe mahafilany. Mahafiry aloha zao, ohatra ny efa tapitra matory zala. Efa folo mahery kely zao. Rano tato lerony fa mety reraka koa ngamba zay. Aleo aloha tsy matory amin'izay ray zany e. Dao aloha hipipikely tsika amin'izama dia avy eo matory e. Mbola kandra mafy be zao no miaro antsika raha-demo. Ka mbola andeha hivoaka hipipi amin'izao vely ty. Ohatray, fenona mataitra ny lahy. Tsy lafitra ny ely ty fa mamadika ao fotsiny e. Ka eny andao ary. Aleo entina ihany ty basy ny madame ty fa tsy fantatra zay zavatra mety hitranga ao tokotany ao. Aleo tsy mandeha lavitra fa atao ety fotsiny letsy e. To mbola mamindra ihany lahy. Olo ty. Oh. Dia fasana angely ty io e. Dia raha fasana dia misy blème nga. Fasana efa tsisy razany io. Eny efa na izany azako. Aza mpipi eo la. Oranjaka aza mpipi eo Fa zavatra efa latsaka lesy ty ariko. Tsy azo atao tsony e. Baka tahotra koa nery vo avy zany. Fasapoany io ka mampatahotra azy. Zay dia vita. Aleo idina tsara amin'izay ny... Ohatray. Fa ny masoko ve ny mandro rosa hoany. To mahita olona mijoro eo ambony fasana io za. Izy io e. Lehilahy manao malabary mahita mitazona antsy maranitra be. Aleo miala eto aingana fa afy tika. Ohatra ary to lasa nandositra anjaka. Fa ahoana re? Inona no nampitsoaka an'ilay tampoka teo? Andriamanitra ary to misy olona mijoro mitondra antsy be eo ambony fasana io. Dia iny fa midina. Tazana tsara veto fa ohatra ny devolana tsara koa izy zany ko. Aloha mody sitrika eto e. Miafina eto iny fa lasa makeny amin'ny trano namboarinay. Andraika ko inona reny zavatra hiditra eto e. Sa tonga dia otofiliko amin'ity basy ty. Andraso aloha jerena zay ataony e. Ay, iny fa tonga dia nitsofoka ao amin'ny bandy rehetra matory ao. Aninao iny tena maty ao daholo reo le aza. Hitanao zany fa tsy nisy dadabe Rainal zany intsony tena nandritry ny alina. Lamina tsara tsika. Tsy nahazaka ny fatim-bolo ny dorana nandritry ny alina angamba. Fa dia nidovaka kosa aloha ilay fofona taty izany hoe niretantsika ihany mandramaraina. Mba tsy tonga tokoa aloha izy. Engane mba tsy hitsidika antsika tsoniko. Tsy ho tonga eo izany tsony indray iny fa aza matahotra ianao rangahy. Engane eo Ary nanahoana aloha ny dianao tany Indrenivohitra tany. Mbola tsy voaresaka ao mihitsy mantsy. Azo ambara fa tena ny lamina tsara ny teny ka. Ay, Fa so ihany tonga nanatitra ny vatsiny zareo aho omaly. fa nahoana ka? Ka efa tena tsisy sakafo tsony kory zareoko. Fiona hono zany nampisavorivory ny sain'ny olona taty omaly zany ramatoa. Ny tatira dia izao Ohatry ny nisy zavatra mipoaka ohatry ny bomba be izany teny akady avaratra. Ka olona nanapoaka vato. Ramary nanapoaka vato tao. Zany? Napoaka ny teo zany le vato be teo andrefapasana? Ie, nga tsy nanatra ny olona maro mihitsy. Nisy saika tapaka lalan-draha mihitsy tamin'izany noho ny atairana. Enjana indray zany Tokony mba mandefa fampilazana melo kosa ny ary zareo e. Eno fa le izy ge mety hanamboarany zavatra angamba matoa napoakany. Angamba re. Zay fa andeha voaka aloha rangahy a. Enao nga mbola tory foana? Mbola eto kely aloha ka. Ndao ianao randeha. Inona reny tena tiandraha matora maro anaovana an'io tany vidiny taminay io e. Tsy afenina andraso vadiko fa ohatra ny manahy zavatra hafa mahakasika ny fiainana zany nahoana reny toy ny fiainana ity Ohatra. Fa inona koa tena ampiverina anao ramatoa? Ary sady to misefisefy be nge ianao zany. Zavatra fa hafa ao anefitra ambany ao rangahy a. Nga tsy gaga be ara nahita an'izany e. Fino zany ramatoa ty. Andao ianao ary raha mba hijery. Andao ary. Tary io ny lalana ingana. Andao ary. Mba nisy inona ndray ary atao ambany ato zany. Aleo tonga dia jereny zany ka. Io, jerenao io dia tongotr'olona miosipotaka be io. Ohatra ireny olona afo niosipotaka teny tambary ireny niditra tato an-trano. Fa dia tongotra iza mariny reto ramatoa. Tsy fantatro e. Tsy atsika aloha raha zao fahitana azy zao Ka sady tsy nisy fotaka mihitsy koa tsika niditra tato omaly e. Mba tena mahagaga zao ramatoa ka.
Iza ry sa dadabe ihany ve ny tonga tato? Dadabe ray nala ve? Matotoa zany. Ngamba nefa ny matotoany hono ka mitsingevana fa tsy manitsaka tany nahoana ny mipetaka ny diana? Mystère tsy takatra ny saiko tsony zao rangaty a. Inona natao fa atao loazanao mifandendaka fotsiny eo e. Ka tsy lasy zao fa aleo mamonjy an'izay pahay zavatra tsika. Pahay zavatra inona? Omby asina koa mpimasy reny ramatoa. Aiza misy an'izany aty e. Malala betsaka tsy andrasany ela fa avy eo ihany dia mandeha any. Fa ahoana ry voavy a? Inona ny tena zava-nisy teto amin'ny kariera? Lozy ty marina. Ka tokony tamin'ny folo alina tany izay sy njaka nandeha nipipi madama talohany natory. Dia rehefa tavavoaka izay inona hozy izy ianao nitranga? Inona? Misy lahantitra nanao malabary mainty be no aty eo ambony fasana teo e. Mitazona antsy maranitra lavabe izay le rangahy. Ny hafa na vao nahita anazy fa njaka tonga dia lasa nitsoaka nandositra niditra tao an-trano ka Dia ahoana? mbola narahany hatrany an-trano ihany. Narahako tatoriana moa izy dia somary niafina tsara so hitany. Nitsokoloviko teo amin'ny makarakara kely teo amin'io azy io nataon'le lahantitra tsy fantatra tato. Dia inona ny hitanao? Ka loza tena loza reny hitako Fa e. inona ry voavy a? Rasarasainy tamin'le antsy be tena tanany daholo raha iragola matory teo amin'ny tany teo. Loza. Njaka indray nitaritaritiny tamin'le antsy maranitra teny aminy dia netiny tany am-pasany tany. Dia ianao ahoana? Ka tsy sananao inona moa za tena nakovotra be nga za e. Teo avy namono namako rehetra hafa dia nitondra ry zareo nandositra ny ala lavitra nakady avaratra. Eny zany izany. Maraina tamin'ny 5 tany izay vao sanjery anjaka. Dia izy mifatotra tongotra aman-tanana ny valapatra tao am-pasana teo am-pandriana vato ny hitanay e. Efa kely aina tanteraka izy sady efa reraka be. Dia nefa efa saika maty mihitsy izy madamy. Dia mivelombelomina teo moa izany le ry dia io velona soamantsara io ihany. Fa iza nefa ty ilay antitra lazainy lanamoana an zareo ty e? Hitan'ilay ihany ve ny endriny sa tsy hita mihitsy? Tena tsy tazako ny endriny madama. Fantatro dia efa antitra be izy satria somary mangovotra izany izy rehefa mandeha. Fa na zany ara mbola manana hery be ihany le lahantitra e. Loza koa zany le ty Tena e. loza ho Inona zany ny atao? tsy haiko madama. Marina raha tsy hampidi-kizo antsika koa ty zavatra ty ka. Atao ahoana zao ireo bandy maty ireo? Tena tsy haiko. Aiza misy ny fianakavian'ireo ry voavy a? Ka tsy fantatra zao hoe aiza misy ny havaniko. Bandy mpiara-pirevy aminay tao ambara fotsiny ngeny nangalako an'ireo madama e. Inona re ny atao e? Tena vaky Zaho mihitsy aloha aloha. tena tsy te higadra amin'ity zavatra ty e. Voavy a, manindra raha zao ny atao? Ahoana madama? Ndao alevina tsokosoko ireo razan'ireo. Zaho ihany dia atao sao dia midatra ny resaka. Ka Tsy hafahamaina amin'izao nge tsika raha midatra ty resaka ty ry voavy e. eny marina nge zany. Fa dia alevina aiza nefa e. Oadray, ty voavy ty le reto tsy azoko mihitsy. Fa maninona e? Fasana ve io efa misy dia mbola mampanontany an'izany ihany e. Sady fahasapoana io. Tsisy razana tsony ao dia alevinao izy ireo lahy mandrapa. Zany ve tsy vao maika mampasika ny lolo Ka madama. tsy maintsy izay aloha ny atao e. Ka nanahoana ny dianao tany rangaty a. Jereo ty endrika atao kivy be ohatran'ireny misy sinina ireny. Zahay vao tena loza ramatoa. Lozy inona? Inona no atao e? Fa ahoana e? Ka mitatao eo andohantsika ny loza. Aza be safarin-dresaka fa misy inona e? Ka tany amin'ny arabe nandro le Tena nini? mpimaso malaza mahay be eto tanàna iny. Vao tonga tany anefa dia efa tsisy niafina taminy daholo ny diako. Ka samy mihitsy reniko. Nampijereko azy ny tokony atao amin'izany dia ahoana hozy ianao ny teneniny. Ka inona rehefa le rangaty koa tao mampitaintaina tsy azoko mihitsy. Ka zao voalohany indrindra dia averina ny tany eny ankady avaratra fa masika hono ny tompony. Maninona tsara? Ka zany e, tsy iza indray ny tompony io fa dadabe. Ny faharoa amin'ny nambo miana mitrehina zany koa ny eny anaovana sorona. Lanitro. Idiovana hono satria dia hota akady avaratra e. Amerenana ny asiny teo aloha. Dia fahatelo farany Mbola dia inona koa? anao sotra ao am-pasana indray hono tsika satria hono dia misy fahasivy masika amin'le fasana avy namadihana. Mba marina daholo ve izany rangaty a? Eny e. Mba sao dia tsy rariny kosa e. Aiza daholo ny avitantsika an'izany rehetrarehetra izany. Nefa dia tsy maintsy atao hono fa raha tsy izany dia ho fatitsika. Ary mety tsy ho ela. Afaka 7 andro eo dia hiatra amintsika ny loza raha tsy vita izany. Maninona tsara? Afaka 7 andro dia hiatra amintsika ny loza raha tsy vita izany. Izay Andriamanitra. ny nambarany tamiko. Niaraka tamin'izay antsy maranitra be izay hono izy ny anapahana ny lohantsika. Andriamanitra. Maninona tsara re ty lazainao? Ngatsy loza ho amantsy ianao.
tena loza tokoa. Dia inona no atao rahalala? Marina raha tsy mampivarahontsana koa ty zavatra lasainao aka. Zao e, ny atao voalohany ngamba dia angavy sy ladilady amin'ny raha matoa raha maritsika mba hamerenany ny tanitsika. Anaiky an'izany moa izy. Asa na anaiky na tsy anaiky e. Manaraka izany dia hita eo indray ny atao manaraka. Ataovy resy mety fa dia sanatria hiatra amintsika ve izany loza mahatsiraviny izany rangahatya. Ezaka mihitsy ara matoa. Aza manahy ianao. Eny ary. Mba tsy napoiziko efara amin'izao raha fivarotan-tany teo akady avaratra marina mafy. Efa mba nisalasala ihany nge tamin'ny voalohany fa noho ny fahasairanana dia roboka ihany e. Ohatra ny efa nanindrinindry mandy anahy mihitsiny. Aleo ty aterina dia mbola mangingina zareo reto izy roa lahy ndoto aterina ao am-pasana angana. Ka andao ary madama, tsy maninona izany. Nangana ianao e. Masasa ratsy koa aniry matantony izany e. Efa fantatro izao hoe fasana masidolo mbola hitsofohana ihany. Voavy inona indray zao mahavarina ny lahy eo. Tsy misy ka. Fa mbola laseza daholo ireny mbany sasany ireny e. Ka lasa ny endreny rano anondro zareo ny sasako. Ay ve vao maika tsara izany e. Ary eo mba atao amin'izay ny razana. Ay. Ty iray ty loha entiny. Ao e lahy eo amin'ny lohany dia izahay eto amin'ny tongony. Ao ary. Inona raha mampitorora an'le ty e. Ka ohatra ny fieny rahabe angily izy madama e. Jereny ao nefa misy goka be ny lohany e. Tena mahatsiravina madama. Atao angana lesy fa saromeny ty akanjo ty raha io mampatahotra ny lahy. Eo ary. Eo. Tena miaratsiny lesy rapa fa tsy fananiko nafaty an'le sasy rakola. Tsy napoziko isy loza mahatsiravina Zavaribariana rery voavy fa mavesatra nge izy. Efa mibata re za madama. Petra eto. Eto. Zay. Tonga atao pasana izay. Ay ve malalaka be ato e. Fandriana vato daholo ny manodidina. Misy seza vato koa tsy avoany itsy. Fa tena mahay nafahafa be koa ato izany a. Aleo atao mitambatra eto izy ireo lahy. Ay. Ao ampio aloha za. Ny voavy ty dia varimbarina foana. Eo ary. Eo. Ao. Tena mangorogoro ohatra tanako mibatandrakola. Ao ampio indray mandeha. Zay. Eto aloha e larakola. Rapandray zao. Ao lesy a. Rapandray zao mibatana eto ambony eto. Ao ary. Ie. Alomba eto amin'ny tongony indray madama ka. Raingana fa taraiky be sary tahotra. Ao. Isa. Roa. Telo. Ary to mavesatra be izany madama. Tena tsy miainga. Tena manoatra noho ireny bolongambiby ireny mihitsy ty. Ahoana koa ary izany. Tena tsy miainga mihitsiny. Avy ireny indray hoe. Ao. Tena tsy voaingy ty madama. Fa inona raha mahatonga anazy tsy mihetsika ohatran'izao? Tena mavesatra be ka. Dia ahoana re izany e? Toa misy rivotra be nge izany madama e. Tsy jereny fa rakotro ny vovoka tapotapoka teo ato pasana. Tafiditra ato angamba ilay tadio tany ivelany teo ka. Fa ahoana e? Ka inona daholo ary izany? Andao hivoaka ingana ato pasana tsy sao dia maty ato ry voavy a. Ka efa lasako. Lalana voaka ary tsy hitako hoe aiza. Aiza tokoa? Aiza ary ny lalana voaka teo. Ohatrany rindrina be daholo tsy hiodonako rehetra. Alao tsapatsapaina eny aloha. Voka be mihitsy. Fanjevana to vovoka ato kosa. Tsisy jerena mihitsy ny lalana. Voahiratra maso dia ditsoka. Hito ngambaka. Hito ngamba ny varavarana fa izay fa tavavoaka eny. Voavy a. Madama indray izao. Mbola tsy hita hoe ahoana. Voavy a. Tsy hitako ny lalana mivoaka e. Tsapatsapao ny rindrina fa izany nataoko teo re madama. Ny rivotra koa tena ohatra mifofofoka tsy fankahitana. Efa hitako ka. Hito angamba. Mivoa amin'izay e. Ay, tena tsy afaka letsy fa misy mitazona ny tongotra. Tanana mangatsiaka be. Eto aty ireny tananao madama dia tsy tomoko a. Aiza ny tananao e? Voavy a. Ndry. Miraikitra eto am-baravaram-pasana eto nke izy marina e. Maty a. Ny lohany efa ty tavavoaka ty fa ny tongony mbola any am-pasana any. Ty ary tanako e. Ao madama. Mivoa ianao. Ay, mivoa ianao e. tena tsy afaka e. Tongotro ry voavy a. Inona ary ny ataonao madama? Efa miezaka misintona anao nge za e. Tsy afaka manalesa. Tazona ho any tongotro. Adana lesy atsoenga indre mibandy reny a. Andraso vetivety ary. Vetivety fotsiny any lasa. Angalahy e. Ay, ho faty rereto a. Iza ry zany misintona ny tongotro izany e. Ay, tanana mangatsiaka be. Avy alao ahy
Misy feo an'olona mikakaka amin'ny memebe zany. Fa izy zany e, avelao aho ah, avelao aho ah. Mama, mama, voavy ah, votseo e. Io lay saranjaka andraikitra atao maravarapasany eto izy. Fasaka anao enao am-pasany zay reka fa ohatra mikinaina be zany Arto mialaina inkeba tamin'izany e. Fa ahoana ary madama fa nanao any ianao e. ohatra ny mialaina le tsy zany le zay reo angeny masiny Sao zalahy, Ahoana madama? mialanareo amin'ity toeranyity fa masitolo be eto. Dia ahoana madama? Dia zao koa ahoana averena mingaralala ny tany. Aza mitrandraka vaty eto tso. Fa ahoana madama? Eo aloha ny tana nosoto aminay madama. Ao e. tena tsy namatsika antsony le tsoa jere fa fitetaka be ny tilefika izy niakatra be masony jere Tena maty tokoa vely ty tiron-jaka. maty le tseoa Fa inona nafaty azy teo e. Ao le stomina. Ao. dairo ary Ampio a. eo tena mbola miraikitra be foana ny te ohatrany hoe mbola misy mitazona azy zany Dia atao ahoana ly ty a? Ho ajany eto. loranga jany eto fa tsisy azo atao nke Dia ahoana zany raha misy olona tamy ao ka? tsy haiko fa ny malasa saina kely ako nke dia miantony milazany fa hoe averina any amin'izany rahalala zany ny tany e Ka hoe masitolo be ony ty toerany tiako. Jereny lahy koa nge reny nahazo any lahy ho maly alina ireny. marina tokoa zany tena masidola tokoe dia ahoana tsisy tsony zany mikandrasika ho ataontsika raha izany Tena aloha izy adapoko any zany fa tsy zany akory ny amozanay eto. Marina e. Jereo nge io mahazo ny madama io e. Tena fayaka. aleo adaboka mihitsy e dia averina amin'ny tena tompony ny tany Ary ndao le sy ampandreny fokon'olona. Tsy ho vitantsika sy lahy rery ty raha ty. Eny ary. Marina e. Zaza zao mbola tsy hay hoe inona ny tokony ho azo ako. Sao dia mba hiditra any am-ponja tapoka amin'ity io. ambara ho azy lesy ny marina fa tsisy migadrakadra foany zany eo Ka matahotra ly ty aranjaka. Marina e. Dia izay ray tompoko ny zava-nisy e. Averina aminao ny tany iny ka dia avaratra. Lozany miandry anay raha mbola nikiry biby nanao an'izany le patron anaiko. Iny ara-moa ilay madama. Iny efa niarahana lala iny nahazo azy. Namony eny tamin'ny fomba misitery. Zany very sy dia ahoana zany mahakasika ny vola nividianany an'le tany taty amiko efa lany mantsy ny atsasany Ka momba n'izany ray aloha dia tena tsy sisy nazavainy tamiko na ahoana na ahoana e. Tsy naharesaka firy-tsony koa mantsy izy teo am-pialanainako. aloha zao ngamba ny atao e aleo fa omeko vola nareo 2.5 lahy moa nareo 2.5 zay. karamanareo nandritra ny fotoana vitsy teo akady avaratra zay mbola isy fombafomba maro be koa mantsy anadiovana ny tany Ay. aminona omby sy ny sisy e Ka tsy maninona ray tompoko. Dia misaotra betsaka reny amin'ny seralala. Ay ve ka misy an'izany fombafomba tsy maintsy atao zany koa zany. endry sy tezitra be tamintsika raha inala dadabe anay tompony io tany io Ay. So dia mba le rangany sy eo taminay ary zany e. Lantitra manao malabary mainty lava iny izy no sady mitazona antsy lava be. mety ho izy mihitsy zany ka olona masika be zany dadabe anay zany fa velona Ay. ary natahorany olona fatratra Tena tsy nisangisangy mihitsy aloha izy raha ny fijeriko azy e. Marina moa. Vitany mihitsy ny namono namanay sy raha matora mariko. Fa angatadalana angamba aloha ny ara-lala. Veloma ianao dia manaraka anay zany. endry sy ateriko an'io atoandro eny aminareo eny le vola e Ay. Dia misaotra mialoha e. yo vita levina lesy ny patron ka inona ndray niketrika mety atao manaraka Za lesy ranjaka mieritreritra hoe aleo mitady tany hafa tsika ambolena. dia ambolenina altytsika Ohatra betsaka ly ty ny zavatra azo ambolena. eny e hoe teo zany fa tsy tany masidolo kosa aloha ny jerena tena fay Za matahotra lahy. Tany tena azo antoka no jerentsika dia antsika mamboly. raikitra Fa zany eo ihany lesy fa manina ly angamba tsara tsona daholo reny namantsika reny fa nomeny ngiara-lala vola angatsika e. Karama hono e. dia samy manina ohatrany nao zany Ka ohatra mba betsabetsaka ihany no nomeny e. aiza Mino aho fa manana betsabetsaka avy tsika tsirairay avy. Aza manala fa mahavita zavatra tsara vao mahalany azy tsika raha hampiasa vola e. Aleo kosa aloha mba tsy lalina nina amin'ny zavatra tsisy dikany le izy.
efa njaka vaovao le tsy te ay io fa am'izay tsika manomboka izao marina lesy zany a ary de mba dona kely am'izay sire sirasira lesy raha voavy a milay lahy fa nanafatra ngiaralala hoe mba natrika an'izany zavatra atao eny ka de avaratra zany ho tsika fa isinona le te ka isy an'izany fombafomba atao zany ho ny eny ao amerenana ny asin'io toerana io ay ve vao ho tafady ho ny mantsy ny toeranako tsy maninona koa zany fa andao eny e ay andao ariko arabaina tonga soeto ka de avaratra indray ry zalahy samy mazoto toerana ary de misaotra ngiaralala izy aloha ny zaka bandy akama isan'ny arany tranga fa hafa teto iny izy le efa nambarako anao reny ay ve se zany e fa aly mahafantatra ny seary ahy ia eny tompoko zany ndray ny rahalala tompony ty tany ty zany hoe nylovanay tamin'ny dadabe rainala hita raha matohity kosa no vatiko e rahasoana anarany de faly mahalala anareo tompoko faly mahalala anareo na zany tsy natao lava moa ny resaka fa efa voreto daholo ihany tsika aleo ngamba iroso amin'ny fombafomba atao ito am'izay tsika ay eny ary eo aloha nareo fa nantony eny amin'ny rabenandro tsy maninona re tompoko fa arosoa ay andao tsika rahasoa arony masoko ve ny mandro roa fa to lerangananao malabary maity be namono anay ihany inge eo mitazona zinga be tamin'ny fasana eo e to tsy mampino fa ahoana re aleoko sehako tsara hoe ny masoko somba mandro roa tena izy ka tsy mandainga amin'ny fijeriko olo tery voavy iza tsara hoe ty le rangaha-manoloana amin'ny fasana io ka mety io zany raha be nandro mpimasy zany ko ohatrany hoe tsy mahatika lolo zany le ty ny endriny kozy fa hony somba hiteniteny foana re lahy ty tena mbo kozy zany e ohatrany hoe io izy io iza fa iza ny tia lateneny zany lela antitra ny sitona tamin'ny antsiny letsy misy zavatra tsy mazava amiko le tea oe io ranga io zany le namono namatsika sy namono amin'ny madama tena io izy io fa tsy hoe matotovy eny nanakirotanatsika tamin'iny tsy haiko zay tena marina fa tena tsy mahatika lolo amin'ny mpimasinareo moramora loloha iny taminy ralala za ko vao mandinika azy tsara fa ohatranao hoe le izy tokoa io fa ahoana ry zany tena maizina amiko ny tantaraka fa inona le tiany ataotsika tena izy marina ngely ty le raha nampiroro atsika tamin'iny toerana iny tsy diso mihitsy nieritreritrytsika efa nytenen'ny ngiaralala atsika teo iny toerana misy azy iny ka inona ndray fa tsy aleo aleantsika iny raha alina de atao mivalifaty za aloha tsy eto honina am'izao ny saiko amin'ity nampijalen'le rita amin'iny indrindra fa naminony namatsika ka raha mahery rody be le ranga iny de ahoana ka tsy vao mainka amin'ny tombondray fa voazana ho fatifaty foana tsy lera am'izany tsika ranjaka maninona raha andao rangatoriana tsy miombokevitra ny lany am'izany fa ahoana ngamotsika manana pirofo afaka hitoriana azy marina le ty zay tokoa zao ny olonako ka aloha fa ho tafiatsika eny an-tranony eny zany raha alina rangaha tsy maintsy zay leso ny hitako fa mety kozy eny ariko zao de mivonoana tsara raha izany fa anafika mpimasy zany tsika tsy mampino leso hoe vitan'iny laantitra iny nampiroro atsika nandritra n'ireny fotoany reniko ka tamin'ny alalan'ny odiny mahero ny navitany an'izany amin'ity indray mitoraka ty kosa nefa dia hopite atsika ny odiny ka ho lefy ny heriny fa angala malala zavatra mety anotafady ny odiny ka tsy daitra elahy hitondratsika henakisoa mena kosa eny fa tena sura am'izany lafa mandaitra zany sura letsy dao ariko ho hitatsika eo zany raha alina fotoana raikitra efa eo ny anylanitra any eo mbola mirehatra jiro mazavazava eo efa miraiky ambe volora alina zao efa tapitra matoriny rehetra de ahoana aloha ny atao inona ny ataotsika zany aloha marina raha tsotra miorona zany tia ny ododoako tena marina reto henakisoa reto raha hoe ny tokotany eny fa reto menakosa reto kosa de ahositra eny amin'ny varavarana mba amin'ny rindri-trano zay ny atao zay andao ary tonga de samy manao an'ny azy tsika zany aleo manaraka eto amin'ity maizimaiziny ty any fa mitady azava izy zany eny ary ka lasa zao atao vaingana ohatrany tsy teo iny fa mitsarika lasa tokoa lery aleoko mba hanositra ny ahy eto amin'ity varavarany ty aloha tapitra ny ho ny herinao raha be nandro mpisandoka matotoa
Zay, vitany a. Iny fa manantina iny koa raha voavy. Ahoana be? Vita litiny a. Efa nararako any amin'ny tokotany any daholo, natsipitsipo any daholo le nakisoa teo. Dia ahoana indray manaraka? Aleo forsena isokatra ty varavarana ty dia mety tsika. Ay, Samy mivonina fotsiny tsika amin'ny izay zavatra mety iseho ato a. ay. Efa reo vonona reo ry zalaka. Ao, atoseho ary fa tonga dia raikitra ty. Ah? Tao amin'izay tsaitsaika miditra ao. Ay, ary moramora lahy. Andao ary. Ohatra ny matahotra ihany aza zany a. Aza hitako ka seho tapika eo indray le izy miaraka amin'le antsy lava maranitra iny. Tsy oloza. Tavakatra ato ambony izay mitsamy. Fa izato ary izy e. Aleo hoe mandrosindroso ihany ahitana an'izay ato. Olo ty ranjaka. Ahoana? Tsisy ninona le ty ato fa aiza le ty a. Andao jerena ao an'efitrano ambadika ao e. Mino aho fa tsy maintsy ao izy. Ae, Jereny langy io zavatra anjory filarazana io e. ary to karazana ody be dia be le ty. Andraso fa hosoka afaka moramora amin'izay ny varavarana. Ae, sokafy ary. Moramora lahy. Isa, roa, telo. Oay le, Oay. to mbola tsy ato ihany e. Mitoteny satranareo roalahy. To le rangaty mipotra tapoko ty. Tsy hita kory izay mipoirany teo. Fa inona ho ny zatra tondriana ty? Samy tatoloza fa sasatry ny miaina. Tsy napoiziko indray ty a. Niavina taiza ry izy teo. Ay, ianao mampiororo anay teny akady avaratra reny. Tsy vanina anao rangaty. Vitanao hatramin'ny namono namanay. Moramora ny vavalahy. Zato koreny satria miaro ny taniko atya. Miaro ny taninao ahoana ianao e. Tompoko larainala nge ny tompon'le tany io fa tsy ianao e. Ianao dia rabenandro mpimasy tsy vanina. Ary zany rainala zany efa maty efa ela. Moramora koa ialahy. Rainala ihany ty raha tsy fantatra la isany. Ary ty fihetsika ela ohatra mitady anao iny. Vao mihetsika kely ny famaikatra an'ilay iny dia tsaro vaniaty no mipetraka voaloha mamaky ny lohany lahy. Asa vao tsara rangaty fa tsisy zavatra azonaina kely aza. Rainala ahoana moa ianao? Ka andraso ary vazavaiko amin'ilay isany tsara e. Mino anao zay. Raha be nahandro tokoa ny tena anarako taloha. Fa vao nanomboka anarah ny rainala dia nafindra ny tampoko ny heriny. Satria dia mpimasy rain-dahany namako ihany izy. Nomeny avokoa ny fanafody rehetra mahampimasy azy. Ary vao maty izy dia niditra tato anatin'ny fatrako ny fanahany. Ahoana tsara? Rainala litino ato anatiko fa fanahany rahabenandro ny lisa iny efa any akoatra miriry any ambondro be. Zany hoe rahabenandro no maty fa tsy rainala. Sa tsisy zavatra azoko rangaty e. Inona no tsy mazava amin'lahy amin'izany. Tsara aloha e. Ny fatra ny rainala litino maty fa fanahany kosa ato anatiko a. Sa ve dia tsy azony lahy. Zany hoe rainala ihany a. Mazavazava kely. Dia inona ary ny antony namonoanao ny namanay? Ary tamin'ny fomba ahoana nahavitanao nampiororo anay ireny? Satria ilitily isany nangalatra ny taniko a. Manimbazimba ny nakady avaratra. Tanomasina amiko ngely ty io e. Ary efa nanimbazimba ny fonenako koa. Nareo roalahy zao dia miomana fa tsy maintsy ataoko sorona no amin'ny sasakalina. Mba fantatry la isa moa fa manan-kery tsy takatry ny saikely ny lisany a. Maninona tsara? Sady ahoana ny namono andramary patroa ny lisany sy rehefa bandrolaka malisany reny. Mbola herika ny koa ny nampitahoatra ny rahalala mifato ka nanatrona ny vatana. Fa herinao daholo zany rehetrarehetra zany. Heriko daholo ty zany a. Ary raha mbola mikiry teo ka dia avaratra teo nareo dia ny fitaiko sy naripako tsisy nananakoatra. Tena mifona re tompoko. Aza vonoana re zay e. Isa koa nanaiky finoana eto e. Vao miherika kely dia atorako aminy ty ambina henako sosy ambina menako kosa ty amiko ty. Fa fazako eny amin'ny vatany. Ela, avy ela ty. Ela ange zany e. Za. Ela fa izandray ty a. Aleo ny raha lahy mihitsy nataoko sorona hanadio an'ity toerany ty voalohany. Efa isasaka mantsy ny alina. Mifona re tompoko.
Zavonona re zay fa avelo re zay andeha hiala tato aminao e. Tsisy fifonany santrony letry e. Tsy maintsy soronareo Rolando any. Aleo fa fazako hoe ny aminy amin'izay ty Denise mbola variana amin'ny voavy zao. Eny tatazo e. Kay, fa ino zany? Atao ianakisoa. Tsy vanina. Io fa nale mitapoka. Otanirina. Aleo petahako amin'ity antsy be ko. Enanty. Matesa amin'izay rangaty a. Fa tonitsondrony latamin'ny antsy be ty. Ireny efa tsy mihetsika ntsony e. Zao lesy ny mendrika azy a. Olona efa tokony maty ela be nge io fa noho ny herin'ny odiny mbola nampiriry azy ka nedirany tao anatin'ny vatany Rapinandro e. Mendrika azy tsara zao. Ary aleo dorana miaraka amin'ity trano ty. Zay mihitsy ho. Ndrasy tonga de tafo no asiana afo. Tafo bozaka raha ty eo ty ka tonga de mirehitra avy hatrany. Zay mihitsy ka. Ary aleo mivoaka aingana fa sao de tsika relandra no mahayatoko. Aingana e. Io fa efa nandray firehitra sady ny tafitrano. Mivoaingana tao ranjaka. Mayo ngela e. Efa tamty e. Aleo tonga de miazakazaka mandositra miala eto sao lazay ny fokon'olona fadahalo tsika. Eno a. Fa tsy ambaratelontsika reo lahy ihany zao raha voavy a. Eny lesa. Tandre mamparitaka. Matikisy lahy e. Aleo mitsoka amin'izay fa. Malaky lava kafa lasa. Velona zany azo lava. Aingala. Fa traniza mahalany zany dralala. Ngatsy lozy Fa e. lozininy e. Ha, Traniza ho afa atao loazanao miodikodiny eo fotsiny. tranon'ny Arabinandro. Maninona tsara? Tena maty hila may tanteraka tao izy tao an-trano tao. Andriamanitra. Fa hoana? Tsy fantatro mihitsy e. Samy gaga mifoky ny olona nanatrika. Afy ny ainga tao an-tranony ihany no nitarika ny famaizana raha araky ny nambarany olona. Ao no milaza hoe tesitra ngamba hono ny masina ka namono azy. Na mety hoe nisy fombafomba tsy vita teny Akadevaratra ka tezitra taminy. Any ka namono azy indray. Tsy fantatra indray zay tena marina e. Tena tsy fantatra tsony. Samy manana ny filazany daholo ny olona. Ary tena masidolo fasana eo Akadevaratra io raha zany. Porofo mifainga azo zava-mitrango zao. Olona firy zay nefa maty tao anatin'ny fotoana fohy montsy rangaty. Nefa hatramin'ny mpomasy maherody mihitsy ve? Eny re. Misy hitandrematsika aloha zay. Aleo tsy varibaritra lova tsony so ahitan-doza ndraiko. Marina mihitsy zany rangaty a. Sika ane tratrany tsy fidiny teo e. Eny e. Aleo vaolana hafa ny tadiavina raha sindra manahirana fa tsy fivarotra ny lovako. Eny re ralalo. Mba hisy lovain'ny ankizy koa nge nefa re. Satria tsy maintsy ho lehibe ny zanatsika. Zay aloha de marina e. Zay mihitsy. Ary andao amin'izay dia ho any tsara matoa. Mbola betsaka ny raharaha miandry ihany. Tena tsisy resaka lava lesy fa tonga de tsinitsinina zany a. Hoe lavelona ny finamanana. Zay raha misy letsy kama. Zay mihitsy ka. Finaritra aloha ary manomboka eto de mpinamana foana tsika sy lahy. Zay raha Fa ahoana aloha fandrenesan'ny lany resaka manodidina any ambadimbadika any. mahakasika ny nahafatezan'ilay mpimasy ve. Ka inona ndraiky? Betsaka isan-karazany ny resaka mandeha. Zany a? Ao ny milaza fa hoe nivadika taminy masina ka nantoro azy tao an-trano. Ao indray nefa ny milaza fa nivady ny ody mahery fa tsy nahatanteraka ny sorona angatahany ody ny isa-taona. Ka misy an'izany ngely ty reny e. Ohatrany hoe misy sorona atao isa-taona zany hono. Ohatry le saika nalovany antsika sy lahy iny e. De tena tsy haiko lesy fa resaka mandeha zany ngambako. Tsisy nahatsikaritra mihitsy zany hoe sika sy lahy tao ambadika iny e. Tsisy aloha e. Sady efa mikozy any lahy fa tsisy mahalala zany io raha tsy hoe tsika no mitantara amin'olona. Tena marina aloha zany e. Fa vadika ny resaka ranjaka. Inona ty? Resaka masondra aloha nododiny iny. Eny e, meno any lahy. Araka reny efa mifanarahantsika reny de mivadika zavatra hafa mihitsy tsika. Hitan'ny lahy ihany fa nandamoky ny aferam-bato saika amban'ny rahana natao tamin'ny Ramatoana Mary. De ahoana ny atao? Ka iny efa nyteneniko an'ny lahy iny fa anao fambolena goavany tsika sy lako. Efa haiko fa tsy haiko hoe aiza ny anaovana azy e. De inona ny ambolena? Ka zao e. Meno any lahy. Efa nahita tany iny andrefandrefana iny De ahoana? tany meny dadatoana ihany le izy. Mety eo amin'ny 2 hektara eo ngamba ny refiny. Mieritreritra hoe mangazo ny atao. Zany koa zao tena mety ary tany somary ohatry ngazangazana zay mantsy le izy. Tsy maninona ane zany e. Ifindra monina any mihitsy zany tsika raha azoko tsara. Aiza kosa e. Fa ahoana? Tsy voatery ka. Fa kozy io reny akamanila taloha reny raha misy mazoto araka amintsika amintsamina. Tsy moramora tsy zany asa zany a. Aleo fa koziko le rony e. De reo finamono manomboka ny asa.
Amin'ny faran'ny herinandro zao ngambontsika amin'ny manaiky. Okey ary dia ho vitantsika ve ny asan'izany toerana malalaka be izany e? Atray omby nge ny anao an'izany fa tsy tsika ality Ay ve mamboly fotsiny ny anjarantsika. oka fa mazava amiko e. Efa misy tao mangazo ambolena koa any. Tsy taitra lafa dadatonganay manome an'le izy. Sera letsy a. Zay fa sotroy aloha. Okey, ao e. Ampiana sa Apioko. mba ampio labera roa nge atao zafady e. Hitany lahy manomboka eto dia mifarany ery akaiky mivato ery zany ny faran'ilay tany ambolena. Malalaka be marina letsy izy zany a. Tena malalaka ka. Tsy efa mataonina maro ary ve ny vokatra azo eto raha miakatra ny vokatra e. Zay mihitsy ka. Anao ihany ve letsika dia ho atao kelikely fa tsy tonga dia atao bobaka be a. Marina ny eny fa zao e andana mba kozio aloha ny akama rehetra hisoroka an'ireo azoazo maniry ireo fa ho avy eo le olona hiasa azy amin'ny omby. Ndasoare. Ory zalahy. Esory daholo on'ireny azoazo maniry ireny fa tomboka amin'izay ny kandre. Iny izy daholo e. Orangao ô. Ahoana Ramatoa? Avy amin'izay fa mangatsiaka koa iny kafenao e. Ho avy re a. Ary eto aty amin'izay fa mainka andeha. Ty ary dia mazotoa e. Misy mofo kely io nananao azy. Misaotra re Ramatoa. Fa makaiza moa zany ianao androany ka? Mba ho aiza moa fa tsy hamita ny asa fambolena ny atsah e. Fa nga tsy mbola vita foana ny asa nataonao tany? Manamaivana ny asa ataoko koa ngenao zany e. Verinao fa moramora ngano manao azy io. Ka tsy efa herinandro venao ny tany foana e. Ka na ray volana mora mbola tsy vita ahoana e. Dia tsy maintsy makany foana noho izany. Fa hono a Ramatoa. Tsy hitahitanao tsony very zalahy mpiasa teny akady avaratra ireny e. Efa elaela zay tsy nahitako azy zareo tsony a. Ry voavy sy ny namany ve zany tianao lazainy izany? Reny mihitsy ka. Tena tsy hitako koa aloha e. Ny fa ahoana e? Tsy hoe misy hoe ahoana fa mba tsy haritro fotsiny e. Zay fa andeha e. Miakatra ihany ty ny masoandroko. Ndao ary mazotoa zato ianao ka naterana sakafo sa? Ka mody eo aratoandro. Ary tsy arakaraky ny angezan'ilay toerana le tsy fatao efa vita sady a. Vita hatramin'ny fambolena ny mangaso. Ka tsika ny be dia be ty e. Zay aloha. Fandromonana to dia tsy ampy firy andro akory dia vita le izy. Dia inandray ary natao manaraka. Ka zao e. Meno an'lahy. Ndao aloha tsika hody dia afaka ray volana andray nga mba miverina ty miava ny volo indray. Tsy maintsy aniry maitso indray mantsy zao ny elan'ireo mangazo rehetra ireo. Marina tokoa zany a. Dia atao ahoana marina ny karaman'ireo bandekamantsika ireo dia milaza ho tapaka ary le rony. Fangamo tsy nazavainy lazy tsara rehefa miakatra ny vokatra vao mandony karamantsika ka. Ka reny bany vaovao reny zany mitarainy zany e. Ay ve. Aleo sy fahomena vola kely daholo le rony raha izany dia mifanaraka indray amin'ny fahavokarany vokatra manaraka. Poinsa be zany e. Reny tsy manketiry zalahy dia omena vola amin'ireto. Ndraso fa ohatrany mbola nisy nandeha ny sasany an'ireny rano andro le rony a. Ay ka andao ary andeha dia rehefa avy eo alamina zany e. Andao aloha andamina ny entana dia aoriana izay manainga indray. Fahavaratra marina kay moa zao. Maitso daholo izay tazan'ny maso rehetra. Efa roa volana katroka zay tsy nandalovako tamin'ity toerana tsoa. Ary tsy rahalala ve sondriana miondrikondrika ery ampitirio e. Aleo mandalika eny amin'ny aloha. Variana be izy zany ka. Manahoana ianao ngiaralala? Voavy. Salama ry se. Ely zany fa dia taiza foana e. Tany andrefandrefana tany zay e. Zany a. Maka tsaramaso nga ianao zany sa? Mba maka an'ireto tsaramaso kely reto ry se a. Ay. Fa misy karamaso atao indray nga any. Tena marina nanao fambolena goavana tany zay sinjaka e. Rehefa nandamoka ihany le asa firaraham-bato iny dia aleo nanao an'izay ka. Zany a. Dia fambolena tahaka n'inona hono nataonareo? Za nga hita fa mangazo aloha no natao aoko. Tsara be kosa zany a. Aza misalasala raha misy azy ko anampinanareo reo lafa vonona be ahy. Ay, tena tsy adinona ianao ka. Fa any amin'ny fahavokarany ihany zao no ilaina fanampiana kely aminao e. Dia inona ny azo ko anampinanareo reo lahy amin'izany e? Ka tsy maintsy hitady mpanjify tsikako. Ay. Eo amin'ny famarotana amin'ny mangazo mantsy no tena mety olana. Fa amidy eo potony sa? Ka mbola tsy fantatra zany ny ilana ny fanampiana avy aminao rery ngiaralala. Atao izay mba tsy hafaty atoko atsika e. Aleo ary aloha vokatra dia hita ny anaovana azy e. Afa dia misaotra ny fanampiana anay sahady rangaha. Zay fa andeha aloha e. Tsy maintsy mandalo any an-tranonao indray alohan'ny iverenako e. Eny ary e. Tongava fa ao foana izay vady e. Yo, maso to ngiaralala. Eny ary e.
mbola tsy masaka foana ve zany sakafo zany raha matoa fa nga dia teny efa noana ianao ringa ohatra avy niasa nge zao lehilahy zao so tsy fantatrao e ianao koa ry aty dia malatsaka ka fa maninona fa navita asa ohatry ny ahoana hoy zato ianao androany aza fanadala re raha matoa fa arosoa ile sakafo raha fa masaka mbola tsy masaka fa tsara masiny ao e miandry ianao fa gasy fa hono a ahoana e ohatry ny hitako ano ary voavy sy le namana iny any mihitsy izy fa nitaiza hoana izy nandritra n'izay fotoana elaela izay manao fambolena goavana eny andrefandrefanany ondry zalahy e fa fambolena ohatry ny inona hono ka mangahazo ony fa amin'ny hektarany ony zany fambolena taon'izy roa lahy zany nila fanampiana avy amintsika azy izy rehefa mampiaka-bokatra dia fanampiana tahaka ny ahoana ny tadiavina eo amin'ny famarotana azy e tsika ny mety efa avanana amin'izany oniko ve tsy maninona ne raha mba mahazo ampahankely tsika eny re a ary arosoe amin'izay le sakafo fa masaka izay e enao koa nona ne zahy aleo fa jereko e ohatra fa izako ary samy manelingely mitoromaso zany ay rambeloko aty allo inona lesy ny vaovao a tao maraina be izy zany zany ve fa ahoana l ty zany a nanomboko viny zany ka dehibe ve ny miongotra sa tena enjana ndray lesy zanyko aleo fa hidina any zay ro lahy eny e manomboko zao dia ambena antsika amin'ny mangazo fa tsy lasa zany e tonga dia sambory raha misy tratra ok avy eo ihany zay dia midina any ka tena enjana koa zany a misy mangalatra sahady o ny mangazo nambolenay fa iza loatra ary no tena mahavita an'izany raha azoko tsara neka masika alabotra any no tena marina zany aleo fa tsy andrasana ela ntsony fa tonga dia hidina any zay sy ranjaka andam'zany olona an'izany andrasa tsoko lery allo allo de hoana l te tao maraindrainy izy zany ka tsy zany lesy fa misy vaovao hafahafa any amin'ny alalavany vaovao hafahafa ahoana l te misy mangalatra olo tia mangazo a efa bobaka be ho ny ongotr'ongotra sy mipetrapetraka eny amin'ny tamboly eny kosy ve fa ngamola tsy efa misy azo hoanina sady le izy nefa ohatrany mbola voaingana anie zay ka zay ny tena mahagagako mety efa misy vodiny angama dia zay le tsy mampamisy mangalatra azy dia ahoany zany ny atao e tsy rariny koa zany ataon'ny mpangalatra zany a tsika noho ny sasatra dia misy tia mahatambonina fotsiny ka aleo le sy tsy andrasan'ila zao dia zao ihany a dia iomana dia tonga dia mandalo any amin'lahy dia makany tsika androany antsika dia midina any analalava ka mazava ho aziko enary aleo fa iomana koa dia andalova lahy ty rehefa tena iainga ok mandalo any a fa alohan'izay aloha mbola tsy maintsy hitady bala fa ampiasaintsika amin'le basy tamin'ny ramatora mary iny ay ve mbola anto koa eny mbola ao le basy ka aza matahotra lahy mbola nataoko tsara pirina iny zay fa rehefa veo le tsy ranjaka ok tena tsy rariny kosa le tsy zao nataon'ny mpangalatra zao aiza lesy ka mangazo zara fa mamotsy mbola tsisy vodiny reto dia fa hitangalarina jerelilanga reto tena tsy rariny aza matratrako lofa tonga dia apokako amin'ity basy ty mihitsy ny lohany aleo le tsy fa ambena antsika ty manomboka androany ary misy dia tongotra hafahafa ny reto zany aiza reto jereo ny latsara ohatra mivela tongotra mivelatra be marina aza miasa saina amin'izay felatongony zany ty lafa mangazo nangalarina zao ny tena olana ka mila fantatra ihany le tsy sao misy mitovy amin'ireo ao an-tanàna iza koa ny mahita sao maninona ninona dia tsy maintsy ambena ny ty mangazo tsika ty ary ndraso tenenina amin'ny bandy rehetra fa tsy maintsy miambina ity tsika avy daholo aloha le sandry zalahy zao noho izy ry zalahy manomboka androany zao za miteny zao dia ambenana famboletsika fa misy mangalatra jereny lisany dolo inge reny rehetrarehetra reny matiatiko tsika raha velanao ny ataony fotsiny eto ny mpangalatra dia noho zany amin'ny vonono lisany fa tsy maintsy azotsika reny mpangalatra reny aty tsika manao azalambo azy mazava ho azy moa za fa mandritry ny alina dia aty tsika tsy maintsy hiambina aty mazava ve ok zay fa afaka miparitaka aloha aza mandeha lavitra ntsony fa eto ny fotoana amin'ny enina riva dia mivonononareo amin'ny fitaovana rehetrarehetra alarambe aloha tonga dia miandry aty fa
Zaho aloha mbola hitady kaly any tanàna kely vetivety. Ndao aloha hividy sakafo antsika rantsaka. Sahoana? Dore sady aleo asiana mafanafana kely andaninany alina Karaha mama amin'izany indray zalahy dia ahoana? Saotsy ho azy io akory anie reny tsy vaniny reny ty. kalme la fa raha olombelona ihany no mavita an'izao asa ratsy izao dia tsy ataontsika mivoaka velona eto e. Fa tavana ho inona indray moa zany fa tsy olombelona manao an'izao e. Tsy haiko a. Andao fa ela be zany. Eto amin'ilay tanimboly mangahazo indray izay ty. Somary nytanitany fa mangatsiaka ny androko. Moka koa masika dia zara ary misy an'ity setrosetroko ty. Ohatran'ny hoe hikorana ny andehanany ety sotrosotro manalanala e. Mitony-katsaka koa atao ihany satria fotoana indrindra zoko. Zay efa alo amin'ny tsamma zany ny eto. Maizimaizina ihany aty analalava misy ny tanimboly mangahazo ambenanay izany. Ndraso hoe mba mifiry tokoa moa izao e. Aizy fa mifiry zao ry voavy. Manino ozy lahy? Tsy reko tsara fa ohatran'ny mikotaba be akory bandy akamiretoko. Aza mikotaba mory zalava tsy aniresana ninino lisany e. Amfiry ho aozy aty eo. Lobato ny telefonako. Ay ve, mahery 10 lesany amin'ny folo. Ay kosako. Ary maninona raha mandeha manao fisafona kely manodidina indray aloha tsika. Sao dia misy mihodihody mantsy any. Tanalo larobe fa sery rabe mainty mihodina any avy any atsimo any e. Teny torsa. Jereo tsara manodidina. Ary aingana letsy a. Dia lisan'ny rola mandeha mihodina varia avaratra e. Dia jereo daholo ihany koa no manodidina. Aza miretareta ali lisany a. Mila vaovao maika be zay. Otry. Fa manakaiza foana ity reny bandy reny e. Atao mbola tsy miverina ihany. Na za koa ary mba gagako. Ndao arahana any so misy mahazo azy any e. Andao ary. Mitsangana eto aloha lisany dia ndao iaraka aminay sinjaka e. Samy mivimbina fitaovam-piadiana daholo fa tsy aiza zava-misy any ambadimbadika any. Anga lisany. Hoay le ty e. Ohatran'ny zavatra niserana teo a. Inona ty? Tsy novo tsara aloha e. Ataovy matotra ranjaka fa misy inona? Zany e. Jereo fa iny tsirika teo aloha eny. Hoay le ty e. Tena nisy bandy azo le ty iny. Iny taritaritiny any iny. Tifiro le ty a. Ero e. Aleo asika veto e. Tifiro zalahy. Tao anatin'ny ray mpimasy monja aza tena anjafy ninko. Fanakaiza izy teo le ty a. Tena tsy hitako a. Dia ahoana natao e. Vao nahita ny zavatra teo iny koa ny bandy tonga dia nirifatra nitsokany ala. Sady nanafitra daholo ry lerony. Zao lasa tsy mifankahitsika. Tsy fantatra sina lena. Fa inona ary iny e? Biby ny saolona. Dia asa letsy. Kozy resy raha tsy ohatran'ny hafahafa izy zany ka. Olo ty. Eno lava zany. Ohatra misy zavatra migerongerona be nge zany ty. Le teo zany sa inona e? Tena iny manetsika ravina mangazo aloha iny e. Aleo tonga dia tifiriko amity. Fira. Oay, fanakaiza izy teo nefa e. Ohatra vetivety kely ty dia manjavona. Ary toa misy faty mitsirary ty aloha ty. Oay le ty e. Tena fatiny reny bandorony rana voalohany reny ty. Goka ny tratrany. Nakany fony angamby io. Fa misy inona eo e. Avia lahy. Totaraiko be lahy nefa misy bandy hafa taritaritiny iniko. Aleo asiko aveto. So ihany fa manana pasy a. Ary mahay miala balana izy zany e. Ary andraso hoe jerena tsara. Ohatrany hoe endrik'olona zany ihany fa endrika hafahafa. Mainty be ny tarehiny. Kay le ty e. Tena nitsindro tamin'ny ratsan-tanany maranitra be ny tratrany bandy azo iny. Dia iny fa misy zavatra lainy. Ny fony. Dia iny fatrohany amin'ny vavany raha. Oe, marekoreko be mijery azy zany. Iny tatazo e. Iny tatazo. Ohatra e. Tony tsirika lasa tapoka dia tsy hita. Fa inona mihitsy ary iny e. Mba haingam-pandeha be koa izy zany a. Aleo le tsy miala amin'ity toerana ity aloha fa so matimaty tsy lera eto. Fa ahoana le ty e. Iza indray ny any ambadika izao. Tena tsy kopiko a. Mba ny fantatra dia biby olona iny e. Inona? Biby olona ahoana? Biby olona iny. Biby mitroka ran'olona. Hitako tsara nakany fon'le bandy ray ny tsarara tao aloha teo iny. Zany velo ty. Fa fatin'iza indray ty. Ty ve tsy nahary be ty e. Tena andraso e. Tena inahary be ty. Ery marina tyle. Dia ahoana reto? Ajanona eto sa ahoana ny atao? Aleo aloha manavitra iny e. Dia eto rapitsika ny atao. Aleo ary tonga dia mody zany e. Aingana e. Enjana velo ty ty e. Inona no tenenina ny fokon'olona? Marina raha tsy higadrakadra amin'izao zavatra izao tsika. Lazaina marina ity.
raha tsy mino zareo dia asaina misambotra ny bibiolona iny. Misambotra biby olona ahoana ly tia za ve dia ho azo e asaina tonga atery zareo e. raha iso savaka ety moa zany ko andao aigny analoha itsoky e. Akalatsy dia ahoana ly tia ny atao fa marainy tia ny andro a tsy fantatra hoe ampandreny président fokotany ve sa ahoana ny atao. Ka zao nge le tiany efa naposiko vao nahita le dia tongotra fahafaha. Mety angamba aloha dia ahoana aleo sy mampandre an'le rangahy lehibe eto tanànana lalava iny ay sady to malala zavatra koa mantsy le rangahy iny. Rehefa avany aminy tsika dia miaraka mijery mifatiny reny bandy akamarehetra ny atambolo mangazo reny. mety zany e tsy zafenina azy ny zava-misy rehetra. Inona moa dia ho afenina hoe mananeritreritra iantso ny ngiara-lala koa zany tena marina mba hanampy antsika amin'ity raharaha ty. atsola tsy izy e enona moa ny olana amin'izany. alefa apidra crédit dia iantso azy rehefa avy eo e. ndao ary ho any amin'le rangahy aloha tsika andao miomany ela. raikitra fa miomako manandeha ho aiza hony zato ianao ry rahalala na raha iantso tamin'ny voavy ety efa misy problème goavana be hony e. problème goavana any amin'le toerana nanaovan'ny fambolena dia izay ny ilany fanampiana amiko. fa problème ino ondrangah ty na za koa aza nga mahafantatra inininy e rehefa tonga any ngamba ozy iziko. fa efa hitanao le toerana mbola tsy tany aloha fa antaniko olona eny an-dalana iny e. zany toerana tsona hoe analalavo zany no misy azoko. ay moa ohatrany tsy lavitra ihany any raha zany e avy any amin'izany analalavo zany any misy any ramatora olo etsy andrefantsika etsy e zany eniko fa andeha aloha fa so atoandro eny an-dalana iny e. eny ary veloma le dia aza dia ela ny asa mandrarara teo ato mbola feno eny rea tsy haritra an'izany rahabaina aloha tonga so ianao angiara-lala araka ny efa anteneniko anao tamin'ny telefony ireny dia misy biby olona manimba ao amin'ny mangazo ka rehefa nambenana dia bandinay koa naripa amin'ny matiny tato e. misaotra aloha sy fa raha tsy madisy biby ohatran'ny ahoana le izy. ka araka ny nambara ngiara manana mpitaiza olona eto anana lava hony dia biby mipetraka amin'le lava-bato ampita-tsinana ny toerana namboleny mangazo le biby io. mihinana raha hony io biby io dia ahoana rehefa apetsaka ny biby fiompo ny laniny mikatsaka sy ny mangazo ary ny vomanga koa ny tena isan'ny sakafo tena tiany. fa ny magaga le izy dia hoe nahoana ny miendrika olona mipoziny. ka zay indray aloha tsy nazavainy ngiara-manana ahy mety ho efa voajanahary ngamba. mety olona ohatrantsika ihany taloha fa nivadika biby tateo ariana efa naheno tantaran'olona ohatran'izany mantsy a. dia ahoana ny fomba amingorana an'io biby io zala efa nahita fandrika ny eritreretina ihany zay anao lavaka lalina be zay tsika dia io no fitaovana entina mandriana azy raha misy lalala. efa azoko sary an-tsainy iny ny atao jona mandriana azy ka hitady ombina ondry apetraka manoloana ny lavaka tsika dia izay no isariana azy ho latsaka ao anatin'io lavaka io. androany ihany zany no anatanterahana zany ka tsy maintsy tanterahana farak'izay aingana angiara-lala androany dia atao ary andao ary atao zao fa aza miraikiraiky zay mihitsy andao fa afaka manampy anay ianao raha misy lalala. eny ary tena mangina be zany toerana zany ohatra matahotra ihany ako asa zay mety zavatra hitranga amin'ity alina ity enona io ny fandrika amonoana an'le biby dia toa manahy zavatra fahafako engany mba hamokatra ny fandrika ataonay zany mamao zany le omba anaovana fandrika mifatotra ambon'le lavaka mihitsy izy. fa hono angiara-lala ahoana variana be ny ianao zany ahoana ozy seteo na nahoana ny ako ny nahafatesan'le mpimasy tany amintsika iny tsy dia nisy akony hoe ahoana loatra e bitsaka aza mifaly tamin'ny nahafatesaniko. fa inona ary ny tiany jakaresahany jerefa mitsikimikimy fotsiny le ry dia mbola tsisy nahalala marina moa zany fa tsy zay ro lahy ihaniko. jereo fa mimpimaso aty koa voavy everiny fahita tarenina nga za oka aloha ny resaka fa ohatra misy zavatra fahafy zany zareo tsy renareo ve fa mifiry aloha zao amin'ny folo zaoko ora fatongavany tokoa ka izaoko zay ary ianonareo zany ohatra ny feomitrerona zany mihitsy le biby tonga dia atao vonona tsara daholo ny afikasika sy ny petrôly nantonantsika azy vonoy aloha initory zany lahy iny fa so hitany ainga-pandeha be iny biby iny
tsy tany lahy dia efa mijoro eo alohan'ny lahy. Aza dia mampitahotra lesa ranjaka. Jery raha tsy mangovitra ingara-lala amin'lahy. Nga tena mitsoridrika be tokoa e. Tsy dia marina ianao maliko. Neveriko fa afaka manjavona azy afaka aingam-pandeha fotsiny. Olo tia, Ahoana? efa zany mikasokasoko zany. Vonoiny tsara ny basiny lahy. Tsy hitany ngamba n'le omby nataontsika fandrika ao alohaloha aoko. Fa inona io? Eo aloha io zavatra maintimainty be. Tena izaho ty. Iny tatazo e. Ary tonga dia tsy hita tapaka. Fa nakaiza izy teo? Ao aloha anao raha misera lala midira atao ampovoanay aza matahotra fa arovanay ianao e. Eo, eto ianao. Aleo fa kendreko tsara veto vao mipotra eo. Vonjeo zalava azy. Oay! Ranjaka! Vonjava iny azony iny ralala e! Tena tazomo fa sitomina izy zany. Tsy hita koa ny mpirany tatoko. Andao enjehany, ainga lahy! Andriamanitro, ovitinay zary azy zany e. Tsy afa-miala fa mifikirina amin'ny tanana. Tony zany nandrian'izany fionombony mama zany angamba. Ty nahavelany a. Jery ty atao. Iny fa niazakazaka namonjy an'le omby. Oe, io fa ninjero anatin'le lavaka. Ilo ty fa latsaka ao anatin'le lavaka. Aingana, andao vonjenao aingana. Aingana lahy. Ary ny masoko ve ny nandro rehefa ohatran'le solafo io e. Tsy rahalala ve ty? Za ihany ty ry zalahy. Andao vonjeny eny le biby sao tafiakatra tao anaty lavaka e. Aingana fa efa miteritrerinao ambany eo zany e. Aingana ianao raha misy lala. Andraso fa tonga dia araraka atao anaty lavaka ato ny pétrole. Zay fa nisy hatramin'ny vatany zay e. Dia eto ty amin'izay iny afo iny. Tonga dia ho anatsahantsika hafa ato. Iny fa nyrehatra. Sahazany latsary zay. Tena tsy ravina be izy zany a. Hitako tsy afaka nikofoka mihitsy ato io. Mitady lalana izy zany fa aleo ty ferina. Lanena amin'ny eto dia valy te. Zany e. Tsy afaka miala ao tsony io. Zany valy faty e. Jereo fa iny fa ninjera. Kely sisy io dia ho kilamay. Tsy aleo amin'izay ary miala amin'ity toerana ity sao isy zavatra hafafandray eto. Avelao aloha kilamay tsara io raha misera lala vao miala eto tsika. Tiako hita mihitsy hoe mahita teraka io. Kely sesa dia lefina le izy a. Fa feo avaiza koa zany. Ohatran'ny feo tsy lavitra eto zany a. Zany ve tsy feo efa nifandritsika e. Fa izy zany zalahy. Tsy fantatray a. Mahagaga koa zany a. Tsy feon'le mpimasy efa matiny doranay tao an-tranony iny ve zany e. Da mbola anjany mikakakaka amin'ny zany foana. Fa ahoana ty zany ranjaka? Tsy feo an'le ranga milaza zopo masiny namono an'ny raha maro ve zany? Za koa azy eto kaka. Misy zavatra tsy azoko ry zalahy. Fa misy inona? Andao aloha hiala ty toerana ity tsika e. Olona zainay anao ihany zany rehefa any an-trano any. Andao. Tsy mazava amiko ny tantara. Fienina ara ny fandraisany ny mpimasy iny amin'izao raharaha zao. Aleo aloha mody dia hita eo ny toeny. Sanatria dia anao falifaty aminay ve? Ka aza mba hitako ka aza mahita. Tsy dia ahita ka. Rinareo teo Masidolo. nosoratany Arka Tifson. Ireo namehana ny tantara. Ravaka Antsaniony, Sarobidy Stella. Niaraka tamin'ny Ajarandry sy Ramsedatanta. Nandray feo Andro Ramanantsoa. Nanatodosy Ajarandry.